Mpampianatra efa zadra rano efa nanana traikefantaonany maro no izarany fahalalana ho an'ireo mpianatra izay mandrato fianarana eo anivon'ny lycée privé CPE na ny club des professeurs expérimentés Etsy-Behoririka. Mitondra ny tsara ho fantatra manodidina ity lycée ity moa ny Taline Sekoly. Na dia mbola ao anatin'ny fialan-tsasatra aza ny ankamaroan'ireo sekoly dia maro amin'ireo ray aman-dreny no efa mikaroka izay sekoly hianaran'ny zanany. Ny lycée privé CPE na ny club des professeurs expérimentés Etsy-Behoririka akaiky ny akanjazavavy dia manomana toerana sy fampianarana raitra ho an'ireo mpianatra andrato fianarana ao aminy araka ny nambarana Andriamatoa Ratefy-Arivonirado izay talen'ny lycée. Mampiavaka ity sekoly ity ny fananan'ireo mpampianatra manana traikefa amin'ny fampianarana sy ny fampitanany lesona amin'ireo mpianatra ary ny fisian'ny taranja fanabeazana ny mahaolona izay ny lycée privé CPE ihany aloha hatreto no manana izay taranja izay. Ny lycée privé CPE dia mampianatra an'ireo mpianatra manomboka amin'ny kilasy fahaenina na 6e izany ka hatramin'ny kilasy famaranana na ny terminal A, C, D. Ao anatin'izany maro ny tombontsoa mety ho azon'ny mpianatra mianatra ao amin'ny lycée privé CPE toy ny misy boky hozaraina amin'ny mpianatra maimaimpona anankitelo mandritra ny taona. Ao ihany koa ny fizarana t-shirt maimaimpona. Manarak'izay misy activité maro samihafa izay azon'ny mpianatra isafidianana toy ny cours de piano, cours de guitare, cours de danse, cours de chant ary ihany koa ny club d'anglais. Ho an'ireo izay alavitra moa dia misy ny cantine scolaire ao amin'ny lycée privé CPE. Etsy ankilany dia ao anatin'ny vondrom-panabeazana CPE dia misy ny cours CPE izay etsy Andriafanambojanahary akaiky ny BO1 Fohibeny ary efa miparitaka manerana ny nosy izay manomana ny mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana CEPE, BEPC, BAC ACD, G2, G3. Misy ihany koa ny fizarana maimaimpona ireo boky telo ahitana ny taranja rehetra ary ny tena mampiavaka ny cours CPE dia ny fisian'ilay fanaovana ny fanadinana fotsy. Fantatra fa misokatra isan'andro ny fisoratana anarana eny an-toerana ary ny fidirana ho an'ny cours CPE dia ny sabotsy 10 oktobra ary ny lycée CPE kosa dia ny talata 7 oktobra.